Salama daholo, androany isika dia ndao indray ara hiresaka ireo olona malaza eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka ho resantsika amin'izany Andriamatoa Tsiliva Didio Christophe, izay fantatry amin'ny anarany maro hoe Tsiliva, sady mpanakanto no solombavam-bahoaka ny Morondava farany teo. Fantatra ankehitriny fa André Hadja Resampa no natolotry ny Irmar ao Morondava ao amin'izao forontsako fidiana ao solombavam-bahoaka izao. Ka io indrindra no mampitram-pantanenany be sy ny maro amin'izao fotoana izao amin'ilay manao hoe moa ve nirotsaka sa tsy nirotsaka ao solombavam-bahoaka intsony i Tsiliva ao Morondava ao amin'ity taom-pifidianana 2024 ity. Ka izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity, ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravo nandre ny hevitra rehetra mantsika video manaraka eo. Tsarovy ny milaiky ny video antsika ary aza dino toroko sanatran miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tamatahoata gasy. Toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany. Dahary. Fantatsika tsara i Tsiliva izay sady mpanakanto manana ny lazany no nitondra avo ny kolotsaina malagasy teo amin'ny sehatry ny iraisam-pirenena, indrindra fa teo amin'ny lafiny dihy kilalaka izay tena nahafantarany be sy ny maro an'izany Tsiliva Christophe izany. Tsy vitany mpanakanto mpihira sady mpitarika groupe tao amin'ny Tsiliva ihany fotsiny i Tsiliva, fa sady efa mpitendry batery an'ireo mpanakanto kalaza toa Andritea Rano, ary efa ela izany Tsiliva izany no nilomano sy niaina tao anatin'izany resaka lamozika izany. Mbola kely i Tsiliva dia efa nilomano tao anatin'izay resaka lamozika izay. Ary mampiavaka Tsiliva dia ny fahaizany mamorona eo amin'ny resaka dihy no sady mahay mandihy ihany koa. Ka nampitsikitsiky ny be sy ny maro tao anatin'ny fotoana lava raha i Tsiliva zany teo amin'ny resaky ny zavakanto izay, satria sady mahay manao hatsikana ihany koa i Tsiliva any anatin'ny clip sy rehefa miakatsehatra ireny. Ka izay no nahatonga ny tanora maro lasa nankafy an'i Tsiliva. Fa ny tena nampisongadina Tsiliva teo amin'ny lafin'izay maha-mpanakanto azy zay dia nanomboka tamin'ny taona 2004 i Tsiliva no tena hitany harihary ary tena nisongadina teo amin'ny resaka izany dihy kilalaka izany. Avy any amin'ny faritry ny Menabe moa ny tena fiaviany izany Tsiliva izany. Ny marimarina kokoa dia avy any amin'ny faritry ny Morondava any. Ka izay moa ny kolotsaina any amin'iny faritra iny izay resaka dihy kilalaka izay. Raha tany am-piandohana izany kilalaka izany dihy izay noentin'ireo mpangalatr'omby, fa tato fara izany dihy kilalaka izany dia nivadika kolotsainy ny faritry ny Menabe iny, satria samy mahay mandihy an'izany daholy ny vahoaka any amin'iny faritry ny Menabe iny. Ka izay no nitrandrahan'i Tsiliva ary nataony izay hevitra rehetra mba hatonga an'izay dihy kilalaka izay ho fantatry ny be sy ny maro maneran-tany. Rehefa ela no nilomano tao anatin'izay lamozika izay Tsiliva, ary lasa fantatry ny be sy ny maro moa izy noho izay fahaizany mandihy kilalaka sy fahaizany mihira izay, ka lasa nambabo ny fony vahoaka rehetra manerana nosy izany Tsiliva izany. Isan'ny babo tamin'izany ihany koa ny vahoaka niny faritry ny Morondava ray manontolo iny. Ka izay no nahatonga ny Tsiliva nanapa-kevitra fa hirotsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka ny taona 2024 izany hoe mba ho kandida ho solombavam-bahoaka amin'iny faritry ny Morondava iny izy manomboka ny taona 2024. Ary niaradia tamin'ny Andry Rajoelina moa izy tamin'izay, ka izay no antoko isany nanohana azy ary izy no kandidan'izy ireo tao amin'ny faritry ny Morondava io ny taona 2024 izay. Rehefa nandeha moa ny fifidianana solombavam-bahoaka tany amin'ny faritry ny Morondava iny, avy hatrany dia lany soamantsara i Tsiliva izay raha tao Morondava tao. Nanomboka teo i Tsiliva dia lasa solombavam-bahoaka ny Morondava ary izy no andry ny ankinany ireo hetaheta sy ny faniriny ireo vahoaka ny Morondava ireo mba hitatitra an'izay hetahetan'izy ireo sy maharary azy ireo zay any amin'ny fitondrana faratampony. Ka izy araka izany no soliteran'izy ireo izay tafiditra tao Tsimbazaza tao, ka nanomboka teo izy no solombavam-bahoakan'izy ireo.
Vantany vaolany sombavambahoaka Itsiliva Kristofy dia niandrandra sy nanantena mafy nivoaka ny Morondava fa izy ilay tanora mendrika no sady mahavita azy ary izy no afaka hitondra ny hitetan'izy ireo any fitondrana faratampony ka ho avy amin'izay ilay fandrosoana izay tena nampangetahetany voaka ny Morondava efa hatramin'ny ilay izay satria nahazo député izay tena sady tanora no mavitrika no mahavita azy ny faritra ny Morondava nanomboka ny taona 2024 izay ka izay indrindra no mahatonga fandanina mipetraka amin'ilay hoe tena nahavita izay nandrasany voaka taminy ve isombavambahoaka Itsiliva Kristofy raha ho any amin'iny faritra ny Morondava iny no asiana resaka sa ahoana ho isika rehetra. Tsy vitan'izay ihany fa tamin'ity taom-pifidianana 2024 ity dia nanolotra solotenan'izy ireo tany amin'izay faritra ny Morondava izay ireo rehetra miaradia amin'ny andro rajoelina izany hoe ao anatin'ny Irmara izany. Nanaitra ny maro ihany raha toa ka nahita Ihaja André Resampa no kandida izay natolotry ny Irmara ao Morondava any tamin'ity indray mitoraka ity ka izay no mahatonga ny fantanina mipetraka amin'ilay hoe moa ve tsy tokony ho Itsiliva no natolotry izy ireo sa mety ho inona no anton'izao nahatonga azy ireo nanolotra olom-baovao izao hoy ny mpanara-baovao any Morondava any amin'izao fotoana izao. Araka izany ary mbola nirotsaka ve sa tsy nirotsaka intsony i Itsiliva Kristofy raha ho amin'iny faritra ny Morondava iny ary raha toa ka tsy nirotsaka i Itsiliva Kristofy any Morondava any mety ho inona no antony nahatonga azy nisafidy ny tsy hirotsaka ho fidiana sombavambahoaka izay intsony tamin'ity taona 2024 ity satria mantsy amin'izao ankatony fampilezan-kevitra izao dia samy manao aintso zavatra daholy ireo sombavambahoaka rehetra izay nirotsaka ho fidiana amin'ny faritra misy azy avy izay ka samy hita tazana ao anatin'ny Facebook sy ny maro hafa indrindra fa amin'ireny hainao manjery ireny ireo rehetra kandida sombavambahoaka izay fa toa tsy mahita tazana any Andriamatoa Itsiliva Kristofy mihitsy hatramin'izao amin'ilay hoe fanaovana fampilezan-kevitra na ihany koa amin'ireo hoe kandida amin'izay mahasombavambahoaka any amin'ny faritry ny Morondava izay ka io no mahatonga ny rehetra mametraka an'izay fanontaniana amin'izay hoe nahoana Itsiliva no tsy re intsony amin'iny faritry ny Morondava iny eo amin'ny resaka an'izay firotsahako fidiana sombavambahoaka izay mety inona ny tena anton'izay ka izay rehetra izay no iarahantsika mamaly ao anatin'ny commentaire ao. Na de eo aza nefa ny izay fidirany tamin'ny resaka politika sy firotsahako fidiany tamin'ny sombavambahoaka izay dia tsy nahasakana any Itsiliva mihitsy izany hanohy ny talenta izay efa ao anatiny izany hoe teo amin'ny resaky ny lamozika fa mbola nitohy hatrany ny famoahany izany Itsiliva izany ny hira vaovao sy ny fanaovany an'ireny lanonana izay efa fanaona hatramin'izay ireny ary tsy nampihena ny herijikany mihitsy izany teo amin'ny lafiny resaka mozika fa dia nitohy hatrany foana ny resaka lamozika izay niarahana tamin'ny Itsiliva izay ary ny mpankafy raha teo moa dia mbola mankafy hatrany izay Itsiliva izay mandraky tiany androany. Izay ara ny masaka azona roso tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dininy manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina ireny hevitra rehetrarehetra hanaovantsika video manaraka eo. Tsarovy ny milike ny video antsika ary aza diny toraka izany hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay alefanay amin'ny sesesy tao matao atagasy tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.